amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny alahady voalohany amin'ny volana Jolay izao ny lohahevitra dia ny hoe olomboantso ny mpino. Resaka vocation zany ny amin'ny teny vahiny no resahana anatin'izany. Anomboka ny fotoana isika ho raintsika ny hira faneva sambatra. Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo fa velinaina nahatratra zao lahady voalohany volana izao. Tsy mba herinayna ny tanjakay fa noho ny fitantaranao maso, noho ny fimbanao. Teo ny tsara, teo ny ratsy, teo ny mahafaly, teo ny tsiky, teo ny tomany nandalovanay izany. Koa raha nahatratra zao lahady voalohany amin'ny volana zao izay dia ianao no nanomenay tombonandro. Ianao no tay anay tamin'ny fitaham-panahy rehetra zay tsy takatry ny sainay. Koa mianta aminao zay ankehitriny, amasino zao fotoana izao hanitra kasitrano masonao. Ireo namanay zay tsy mba afaka ianao Andriamanitra hijery azy. Fa izay rehetra kosa faly sy ravo miaona aminao manome voninahitra anao ka mangataka ny fanahy masina hitantana izao fanompom-pavahana izao. Ianao no ankalazainay ry Kristy, ianao no nampianatra anay hivavaka manao hoe
Ni vokatra tsara Jehova tsy tiomana. Derana ny anarana ho an'ny amanita, efaly iza manamita, isarana antianana rinapatsaka befiki, rana ny anarana ho an'ny amanita, efaly iza manamita, isarana Sarana Jehova Tumpuna, ya Deviti ni Tumpuna, Tantaka Simba Muda Terana Iyana, Sarana Atekianta Iyana Patsaka Leki, Isarana Nitu ipetraka isika iomana amin'ny fianona ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, ary manana ny fitsipika tokony arahantsika, ampahana amin'izany amin'ny Petera 2:7, 5 sy ny 7. Eno ampanajana sady eritrerety tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoe ny apôstôly masina, farany miraisa saina ianareo ka miara ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo manetretena, tsy mamaly ratsy ny ratsy, na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka isotra kosa, satria ho amin'izany ny antsonanareo mba hamindova fitahiana. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitanina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fonony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, ndeha isika netritena ifona eo anatrehany. Masina ny didinao Tompo, ary masina ianao. Mankala oty ianao ary tsy miray saina ampanao ratsy. Eninay ny didinao. Asainao miray saina zay miara ory. Indrisy anefa Tompo, faly zay raha ory ny sasany, naneso zay raha misy lavo ny hafa, mamindrafo aminay. Tsy niseho amin'ny fifankatiavana izay, fa ny fanenjika, ny fanebaka, ary tsy mahay mandefitra, tsy mamindra fo. Manandra tena koa izahay, ary satranay ny olona rehetra ipetaka amin'ny tany, ipetaka amin'ny vovoka, fa izay no isandratra ho avo, mamindrafo aminay. Feno lolompo izahay, mamaly ratsy, ary indraindray fa lolompo efa niotrika amin'ny taona maro, miandry kendro-toana amin'ny hafa. Sasao madio izy efa kely karidovy ny fonay mba fimpahotany. Mamindrafo aminay Tompo fa betsaka koa ny tsy natateraka anay, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny asanay, na ny fihetsikay, na tamin'ny tokantrano, tamin'ny fiainam-pinoana, na tamin'ny fiarahamonina, mba eno ny vavaka mangina sandratray ifofona ny eo anatrehanao. Mamindrafo aminay ry Andriamanitra rainay, paharenay. Mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Mamindrafo aminay ry fanahy masina mpanavao anay. Amen. Ry Andriamanitra,                                                                     Manitra
ao mamena papiu no nawo aminra Tsika ny tompo matombola miantso atsika izy mitsangana ndray ny teny soamafaly fa mafany fahotantsika izy ho ny tompo aminao mpanompoka ianao efa nifidiko ka tsy mba nariko aza matahotra ianao fefa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao izaho de zano mamono ny fahadisoanao ary noho ny amin'ny tenako de tsy ho tsarovako intsony ny fahotanao no zany riavana de voavela sy voafavako ny fahotanareo no ny aminaran'ny Kristy tompo samy amdiran'ny tompo ianareo voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra Tsika avatraminy ry voalahatra ankalazantsika ny tompony amin'izany famelan-keloka ny raisitsika izany.
Ipetraka amin'ny fifaliana isika. Ny alahady any koriavana fatatsika fa alahady tonanambavaka ny mpitandrina mianakavy. Mahafalatsika ny mandray ny révérend docteur Rakotiny Rerika izay andraikitra ny master amin'ny théologia sady départementany théologie systématique. Faly mandray anao révérend docteur amin'ny zao andron'io zao misaotra anao ny nanakinao hitondra ny avatr'Andriamanitra sy hitondram-bavaka ny mpitandrina mianakavy dia mandray tanina anao solotenan'ny fiangonana rehetra. Misaotra révérend. Ny rantsana taniketsa ny hira mialohan'ny ankalazantsika ny tenin'Andriamanitra sady andraisantsika ny afatra.
amaky sy haino ny fivaky ny soratra masina isika izany dia hitantsika amin'ny Isaia toko 570 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Isaia toko 570 vakina manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 7. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voaosiny dia krosy izay nitantany tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko firenena eo anoloany sy amahako ny fehinkibon'ny mpanjaka mba amohako varavarana eo anoloany ka tsy rindrina intsony ny vavahady. Androso eo alohanao ary andravona ny mikitontona sy anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny hidivy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arena nafenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izaho no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Noho ny amin'ny Jakoba mpanomboko sy Israely voafidiko no niantsoko anao tamin'ny anaranao sy nanomeziko anarana malaza ho anao na dia tsy nahafantatra aza ianao. Izaho no Jehova fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Izaho efa nampisikina anao kanefa tsy nahafantatra ianao, mba hafantarana hatrany amin'ny fiposahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehana fa tsy misy hafa tsy izaho. Izaho no Jehova fa tsy misy hafa, dia izaho izay mamorona ny mazava sy mahary ny maizina, manao ny fiadanana sy mahary ny loza. Izaho Jehova no manao izany rehetra izany. Amen. Ny vaky teny faharoa dia narea tamin'ny pestily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 7 andininy 10 ka hatramin'ny 7:10. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary faly indrindra ao amin'ny tompo aho satria nampitsimoanareo indray ankehitriny ny fiheveranay izay efa noheverinareo raha teo saingy tsy mbola nahita andro anaovana ianareo. Tsy filan-kevitra nefa no anaovako izany fa izao efa nianatra tsy herina na manahoana na aminahoana. Mahalala hetra aho ary mahalala hitombo, naiza ary na amin'inona dia efa nampianarina ny voky sy honoana aho ary anambe sy alahelo. Mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy kanefa nanao soa ianareo niaraka oro tamiko ka niahatra ahy. Eo am-pitsanganana no andrenesantsika ny filazantsara. Filazantsara araky ny soratan'ny Lioka ao amin'ny toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niantso ny 12 lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana amoaka ny demony rehetra sy ahasitrana aretina. Ary izy naniraka ireo handeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Ary hoy izy taminy, aza mitondra zavatra ho amin'ny alehanareo na tehana na kitapom-batsy na mofo na vola, ary aza misy mitondra akanjo 2. Ary izay trano hidiranareo dia ao no hitoero, ary avy ao indray no hialao. Ary izay tsy mampandroso anareo raha miala amin'izany tanàna izany ianareo dia aintsany ny vovoka ho afaka amin'ny tongotrareo ho vavolombelona amin'ny ampangazy. Dia lasa nandeha izy ireo ka nitety vohitra nitory ny filazantsara sy nahasitrana teny tontolo eny. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Ray masino manamasinana ny fahamarinana. Ny teninao ny fahamarinana. Amen.
dia ara hivavaka ary sika tompo. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao izay efa mbola afaka namaky sy nandrendray ny teninao. Ankehitriny tompo, hotoriana aminay izany teny izany, andraisanay afatra avy aminao, ka dia mangataka ny fanahinao masina ombanay, ampangino ny feo rehetra mety anelingelina ary azavao ihany koa ny sainay ay andray izany teninao izany, satria ny teninao tokoa dia fanely ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ny mpanompo izay hitory ny teny aminay tompo, enao anay omba azy fanahy masina ka anambara aminay marina izay tena sitraponao tokoa. Mitenena ary tompo fa vonika ny mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Rehefa malala fifaliana tokoa ny mamangy anareo amin'ny anaran'ny tompo. Ny antso ny mpitandrina amin'ny vadiny tokony mba hitoriana ny tenin'Andriamanitra eto anio, dia mbola fifaliana trany no natanterana izany fanompoana izany. Mamangy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mampahery ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, izany ny antondia ty ry havana, ampatsiarinareo ny mahazava-dehibe izany fanompoana n'Andriamanitra izany. Ary ny tenin'Andriamanitra ihany no ifamangitsika, izahay manovoery avy aminareo fa ianareo koa mba handray ny filazantsara na ny vaovao mahafaly izay nandrana anay. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anompanantsika ny alahadin'ny mpitandrina mianakavy dia ao amin'ny Filipianina toko fahaefatra, mba sokafantsika indray izany ny filazantsaratsika. Filipianina toko fahaefatra ny 9:17, vakitsika indray izany isika mianakavy miara-mamaky izany amin'ny anaran'ny tompo. Filipianina toko fahaefatra 9:17 manao hoe: mahay ny zavatra rehetra. Tsy mora ry havana ny miteny an'izany, fa tsy maintsy ny teny an'izany Paoly Apôstôly. Paoly Apôstôly olon'ny fanetretena, fa tsy ilay fanetretena diso toerana na ilay aitraitra, ilay miafinafina, misy fahaizana ananan'ny olona anankiray, dia rehefa takiny iny iangaviana azy dia miafinafina izay izy. Fa tsy izay ilay eto, fa samy laza fa mahay ny zavatra rehetra izy. Sanao ve miteny an'izany hoe ianao mahay ny zavatra rehetra? Vaky ny pneu dia alao soloko fa mahay ny zavatra rehetra. Tsy misy vola ao an-trano ao hitadiavako fa mahay ny zavatra rehetra. Fa izay tiany Paoly ambara amin'ny fiangonana dia feno ny fanahy masina izy, tsy pokaty izy, ary izany ny atao hoe mahay ny zavatra rehetra. Ao amin'ny Kristy ny rakitry ny fahalalana rehetra an'Andriamanitra, ny fahazavantsaina rehetra omen'ny fanahy masina dia ao amin'ny olon'Andriamanitra, ao amin'ny olona izay nandray ny filazantsara ho adidy, ho fanompoana amahiraka azy. Izany ny atao hoe mahay ny zavatra rehetra. Ka na inona fari-pahalalana, na inona fahalalana ny tovozina tetsy teroa, ilaina avokoa ireny ry havana. Sanatria tsy isika fiangonana no anamaivana an'izany, hoe ny mianatra, ny mandalina, ny mikaroka eo amin'ny sehatra rehetra, sy ny teolojia ihany, fa eo amin'ny siansa rehetra. Manampirofo izany ny fijoroan'ny Université FJKM Raveljon, izay tsy miompana amin'ny teolojia fotsiny fa misokatra amin'ny sampam-pahalalana rehetra. Fa izay zava-dehibe eto amin'ity epistily ity
dia ilay fahefany ny mpitory ny filazantsara izay ny atao hoe fahaizana na hoe mahay ny atao hoe mahay zany dia manana fahefana mafy ka na inona miatra amin'ity apôstôly ity dia mafy izy ary sany teny fa mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery azy. Ravana malala misy teny fototra ao fa izay tena heviny tokoa dia hoe mahay, ary ny dikany hoe mahay eto dia miara-miazakazaka. Izay ny dikan'ilay hoe compétence ry havana. Amin'ny teny latina ilay izy teny anankiroa no natambatra. Ny cum miaraka avec, teny grika synona hoy isika. Afa amin'izany hoe synoda partany, miara-dalana. Synona miombona fa le hoe peto miazakazaka ny dikany. Ary ny olona mahay zany dia olona miazakazaka. Mitovy amin'ilay concurrence na hoe miazakazaka, miaraka. Ary zany no mampitandrina aretam-pitandrina eo amin'ny asa fanompony. Miara-miazakazaka amin'ny fiangonana. Raha tsy afa mandeha ny fiangonana dia miemotra kely ny mpitandrina. Raha miazakazaka ny fiangonana dia manenjika ny mpitandrina. Fa ny fiangonana sasany ene misy mpitandrina mahay be nefa ny fiangonana manahoana? Na ny bokin'ny Joba za tsy hitany ene hoe karoa kely azafady. Ndao sika ry havana mba hijery ny bokin'ny Joba. Any amin'ny aiza izy mitady an'iny boky iny? Any amin'ny testamenta vaovao izy mitady any amin'ny apokalipsy. Nokaroana ka nikasoka ny taratasy tsy nety tapitra satria any amin'tsy izy. Misy mpampianatra tsy mampianatra soratra masina. Misy mpitandrina tsy mijery ny fahalalan'ny fiangonana. Ary zany ny anomanana ny mpitandrina. Zay moa ny asanay hoe manomana ny mpitandrina. Hoe mahay sa miara-miazakazaka amin'ny fiangonana. Mahay za mamindra. Tsy eo amin'ny fitondran-tena ihany zany. Zany mantsy ny zava-takianareo fiangonana aminay mpitandrina. Pastera tsy mety tezitra. Ninona atao amin'iny iny anga mety tezitra. Mbola tsy nahita pastera Mikael tezitra ve nareo ihany malita zay fiainanareo eto za mandalo fotsiny. Nenay mivady pasteranay tsara fanahy amin'ny olona rehetra. Ary ny zanaky ny pasteranay tena modely, zany ny takianareo. Fa izay andrasana aminay mpitandrina ane dia izao hoe mampianatra. Ahoana hoe mampianatra. Ary ianareo fiangonana maninona kosa? Mianatra. Fiangonana mianatra. Fiangonana mahay ny zavatra rehetra satria voky ny tenin'Andriamanitra. Tsy pokaty. Atatrareo ny atao hoe pokaty. Maneno lava eny izy monimonina. Ary misy zany fiangonana monimondava. Tahaka ny tantely. Engany mba ho tena tantely tokoa zany le fiangonana. Sady manindrona ny pastera no mamoaka mamy nefa koa monimonina. Reo. Fa karakarainay ianao pastera. Fa ianao tsy mahazo manao tezitra, tsy mahazo mandrezatra, tsy mahazo mikohaka, tsy mahazo marary. Misy zany kely ny volam-piangonana fa tsy mahazo manao marary pastera. Ahoana moa ireo olona zany hoe tsy mahazo manao marary? Tafiditra anatin'ilay fahaizana omena am-piomana mpitandrina ve ilay tsy mahazo manao marary mandritry ny 20 taona hitondrana fiangonana. Hatramin'ny idiran'ny pasteranay teto dia mbola tsy niditra hopitaly mihitsy izy. Ary ny fifaliana ho anay dia salama lalandavy izy. Marary ihany izy fa miafy. Iny tongo mitongilana iny efiny iny satria fitiavany anay fiangonana. Tonga teto izy nahitsy tsara ny tongony. Fa efa hiala eto izy mikotrika. Mahay zavatra rehetra ve pastera amin'izay? Sika fiangonana dia mitaky an'izany amin'ny mpitandrina. Fa izay andrasana amintsika fiangonana ry havana dia atakatra ny alala ny fitiavan'Andriamanitra, ny saka ny fitiavan'Andriamanitra. Ny mahazava-dehibe zany fanompon'ny mpampianatra. Tovitovy ihany zany fotoana ny omanana tao Ambatonakanga izay sy pastera Rakotozafa izy tateoriana kely. Efa nodimandry ilay mpampianatra anay izay hoe raha mpitandrina tsy mahay mampianatra dia tsy tokony hanao mpitandrina. Ary tsy ny mpitandrina ihany, aty amin'ny fiangonana ihany fa ny mpitandrina ny tokantrano. Raha ny raim-pianakaviana tsy mahay mampianatra ao tokantrano ao dia tsy tokony ho raim-pianakaviana. Sika raim-pianakaviana tonga eto mba mampianatra ny ankohonantsika ve? Zany anie ity dadanay mahay mampianatra. Ary izy mivavaka. Ka rehefa mivavaka dada mianatra amin'iny avokoa ny ankohonana. Dadanay mahay miara-misangy aminay. Fa misy fotoana koa dadanay tena dada. Fa ny olana aminay mpitandrina pastera zay aty dia tonga ny an-trano koa pastera ihany tsy mety eny.
hoe miditra eo ambaravara ny pastera dia miresaka amin'ny ankohana no aminareo ny fahasoavana sy ny fiavana ho amin'Andriamanitra raha izy Jesosy Kristy tompon na hoe miaramila ianao any amin'ny asanao any dia tonga ohatraniko ianao miaramila non azafady eo ambaravarany ianao dia dada fa izay maizy azy ianao dia mampianatra ary samy laza amin'ny ankonana hoe mahay ny zavatra rehetra fantatrao avokoa ny date de naissance ny zanakao anankiefatra fa tsy neny ihany mahafantatra neny raha tsy fantatra zany dia mba tsy havaony ray ny livret de famille rehefa tonga avy aty hoe ihany nateraka tamin'ny jona ihany nateraka tamin'ny septambra misy any ra-pianakaviana tsy mahafantatra an'izany e firy moa ny zanakao ndrasy hoe raha matoa firy moa ny zanatsika misy zany a ary tsy any ambany vohitra ihany ny tratran'izany zay rehefa manao dinika batisa rehefa manao dinika batisa io mantsy mitandrina mba entiko elo boky mpianakaviana dia entiny dada dia entiny eo nareo zany mba miara-miofana eo tena entiny tokoa ilay ray-mpianakaviana dia anontaniana ilay ray-mpianakaviana hoe oviana niteraka ty zanakao ty ako aloha anontaniana madama oviana moa zany niteraka ty zazy ty ry havana mahay ny zavatra rehetra satria feno ny filazantsara raha tsy feno zany ianao niditra teo anikeo rehefa miala eto ianao dia manahoana feno ny fanahy masina feno ny herin'Andriamanitra feno ny filazantsara ka na inona maro-pahaizana nananao na inona traika efanao rehefa tsy any filazantsara dia pokaty ianao zany ny tiany Paoly apôstôly lazay manam-pahaizana hoe ty lehilahy ty double nationalité fantatsika zany fa sady manana nationalité romana no jiosy pahalalana fa nataony tsinotsinona avokoa ireny raha pitahina amin'ny fahalalana ny Kristy sambatra isika ry havana mandova izany taratasy zany izany epistily zany izany olona milaza amintsika izany fa mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ity 7:20 ity dia ao anatin'ilay fizarany toko fahefatra manao hoe fisaorana no ny fanohanan'ny fiangonana ny toko fahefatra diny voalohany ka hatramin'ny fahasivy dia fiainam-pifaliana ao amin'ny tompo ao anatin'iny ilay hoe aika ny kristianina samy manana 4 daholo ahoana moa ilay hoe 4 iny haitsika eny mpifalia mandrakareva nefa rehefa andray nyfanasany tompo zao rehefa aveo dia manjo rehetra daholo asa inona ny manjo atsika ohatry ny manjonjonitra ohatry ny manamanjo ohatry ny voapaty fa andeha re isika hifaly mandrakariva fa tsy ino moa ny teksta nasaina hotoriana fa eo amin'ny fizarana faharoa ny 9 ka hatramin'ny 20 fisaorana noho ny fanohanan'ny fiangonana faly a fa nitsimbina ahy ianareo faly efa nahatsiaro ahy ianareo izaho dia tsy azoazoko mihitsy anie ity ampiny ity e izaho dia tsy te havakitratra anareo manahirana mihitsy anie ity mandray rakim-pisaorany ity e manahirana mihitsy anie ity miankina amin'ny fiangonana ity e ao anatin'ny fahaterena dia ny fiangonana no akaiky indrindra mihevitra ny biro-piangonana mihevitra ny fiangonana manontolo ahoana ny asitrana ny pastera ahoana ny anohanana ny pastera manoloana ny fahasahiranany kanefa nataonareo izany dia ekeko fahaizana koa zany mahay manaiko ampiana misy olona tiany no ampiana lava fa misy olona tsy azoazo ny izany fanampiana izany ary anisan'izany Paoly nefetus dia miondrika eo anatrihan'ny fiangonana manetry tena eo anatrihan'ny fiangonana misaotra ny fiangonana ny hevitra ianareo ary zany mampitandrina mpitandrinako sady mahay manampy no manaiky koa ampiana zay le hoe mahay ny zavatra rehetra ainy avokoa zany hoe ihinam-be ainy koa ny onona ainy ny mifintina ainy ny mivelatra ary zay ny ambara aminareo amin'ny fotoana ampitenenan'Andriamanitra amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia miteny momba azy izy Paoly dia tsy maintsy nanambara ny maha-apôstôly azy tsy maintsy nilaza tamin'ny olona fa izy koa dia voantso amin'izao fanompony zao fa izy koa dia manana anjara amin'izany fanompony izany ary zany mampalahelo indrindra eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny mpanompon'Andriamanitra tsy omena anjara fanompona tsy hoe tsy omena fivelomana zany mampalahelo ny fonay tompoko fa ny mampalahelo anay indrindra dia ny tsy fahafahany mampianatra mamafy ny filazantsara zany no maizy azy anay izany no fifaliana ho anay izany no fahafenony ny fiadanam-po aty anatinay mampianatra
milaza ny tenin'Andriamanitra, manokatra ny sain'ny olona atakatra ny alala ny saka ny avo ny tenin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra. Ary zany ny zava-mitranga eto. Misaotra ny fiangonana Paoly, mankasitraka ny fiangonana Paoly. Ary mino fa mitovy amiko pastera Kotzafy le mandray rakim-pisaorany ity, tsy mora io Ary misy olona mitsiritra mihitsy ari sambatra datapazy androany. Ary misy eza tonga any aminay ny alatsinainy, pastera sahirana be fa ahoana? Pastera tena sahirana fa ahoana? Tena sahirana kosa pastera. Mahaly ary ianao vao nandray rakim-pisaorana. Tena nisy manana zanaka anabavy katolika dia tonga tao izy indray mandeha. Dia tatafara za tsy manana crédit, tsy manana zao, tsy manana an'izao. Hay fiheveran'ny reto ankizy katolika kay le rakitra tao tia ho an'ny pastera any amin'ny katolika hono zany, hono. Fa tsy fantatro aloha izay tany. Fa dia izay ndreo. Fa ty aminay tompoko ny rakitra ty amintsika dia isain'ny diakona dia mipirina any amin'izay pirinany any. Fa tsy makany amin'ny pastera. An'io zany mba hoe extra, hoe nanao valopitsika. Ary misy aza synodam-paritany sasany ny rakitra mariazy, rakitra batisa ho amin'ny pastera dia hoe tsy mety zany. Rakim-pahasoavana, rakim-pisaorana noho ny fahasoavana andraisana dia ho an'iza? Ho an'Andriamanitra fa tsy ho anay. Dia nanamasina mariazy tao amin'ilay synodam-paritany dia vazaha moa le teo. Dia euro daholo le rakitra dia ozy le pastera. Mbola tsy handray ihany zany ty pastera Erika. Na euro io na dolara rehefa tsy mety amiko dia za tsy mandray. Sy ny vola tompoko ny mampitandrina anay fa ny tenin'Andriamanitra, ny filazantsara. Izany no fihavanantsika. Izany no nanokananay tena. Anompo an'Andriamanitra aharitra anareo rehetra. Mahay mizaka ny toetra anareo koa. Fahaizana koa zany samy manana ny toetra ny daholo nareo menakavy ireo. Ao ny miavinavina, ao ny be resaka, ao ny mpampiady olona. Samy mahay ny zavatra rehetra moa ireo olona eto amin'ity fiainana. Mahay miresaka, mahay mampanantena. Fa rehefa avy eo tsy hita akory, mahay mandainga. Zany ny diakona, tsy diakona eto aminareo zany fa diakona any amin'ny fiangonana sasany. Ho avy pastera, dans 5 minutes tonga any amin'ny pastera. Na nirasana ny 5 minutes tonga ihany ny 2025 fa tsy tonga ny 5 minutes. Pastera mahay miaritra an'izany tompoko matoy izy maharitra. Firy taona moa ry pastera teto? 7 taona ny aritana ny ngidiny toetra ny fiangonana. Fa raha nareo no mahita zavatra kely mitongilana eo amin'ny fiainan'ny mpitandrina. Ay. En fait tsy ho avy atsony, en fait tsy hivavaka atsony. Non, je ne suis pas d'accord. Zavy ny atao an'izany. Mpitandrina ane izy. Zay tompoko tsy olona impeccable. Hony Zay ny alehako aty teny an'izay. Na dia mahay zavatra rehetra zay tsy impeccable, tsy anjely. Androany toko dia aladin'ny mpitandrina fa tsy aladin'ny anjely. Tafitohana tamin'ny tohiten'ny pasteur. Za mihitsy ny sibleny tamin'iny ry olo ry zao hoe sibleko ny. Sibleko ahoana moa ianao? Tsy misible olona tompoko izay rehefa miakatra ety. Fa mitoriny ka ianao zany mahana amin'ny raha tsy ataonao. Enjehan'ny eritreritrao. Alao enjehan'ny omby masika toy izay enjehan'ny toriten'ny pastera. Ianao no manao izay ataonao any. Tsisy miraharaha an'izany fa tsy maintsy toriana ny filazantsara satria lozako raha tsy mitory ny filazantsara, fa tsy mikarama akory ny aleheto ny anampitamby anareo menakavy amin'izay tian'ny olona mamioditra anateran'ny olona gatao isan'andro hoe non, tsy ilainay zany. Gatao misy poizina tsy mila mianaratra izany. Donaty tsy mila. Mahay ny zavatra rehetra. Andehany eo vakitsika ny Korintiana 2. Andao isika ry havana hianatra tenin'Andriamanitra. Korintiana 2:4. Dia mba vakitsika zany. Korintiana 2:4, ny 7 ka hatramin'ny 11. Korintiana 2:4, ny 7 ka hatramin'ny 11. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany-tany izahay, mba ho an'Andriamanitra ny lehibe ny hery fa tsy ho avy aminay. Zany ny ilazana fa tsy pokaty
ny mpanompon'Andriamanitra. Paoly no milaza an'izany, manana. Ary tsy maintsy torotoroana ity nofo ity, ivoahan'ny rakitry ny fahasoavana ho an'ny fiangonana. Ary mbola fahaizana ihany koa zany, fiangonana maro no ahian'ny Paoly, tarika tsy fahasalamana ho azy zany. Fa ny zava-dehibe dia izao, tiany ny fiangonan'Andriamanitra. Misy mikorotana ry, misy miady ary, misy misaratsaraka ry. Dia mbola lazaina ihany fa manana izao rakitra izao. Taloha mantsy ny boatin-drakitra tsy vita amin'ny hoe kofra vy na hazo na, fa vita amin'ny tany. Dia rehefa feno iny vola madinika, manandanja tamin'izany fotoan'izany, vola mena, vola fotsy, rehefa feno iny dia atao ahoana? Vakiana. Tahaka izany izay tompoko, torotoro isan'andro aminareo, noho ny aminareo, noho ny fiahiana ianareo, manahoana ny fiainam-panahin'ny kristianina. Ny fitsarananay eny ka mafy dia mafy e, ary zany fitsarana zany tsy amin'ny andro farany fa dia ny ankehitriny. Voasahan'ny pastera ve ny ondriny, rehefa maditra ny ny ondry dia lazainy olona hoe ondrin'ny pastera Rakotovavy e. Rehefa endry ny ondry dia lazainy olona hoe ondrin'Andriamanitra. Miangatra tsy vanina ihany eny ilay olona. Rehefa endry ny fiangonana, mandroso ny fiangonana, miasa ny tompo, miasa ny fanahy masina, andro faran'izao ondrin'Andriamanitra eo. Fa rehefa misy hitany ary amin'ny bara ary, hitanay ny ondrin'ny pasteur. Samy tany nareo zany, kinona moa ny fandazandazana ty, fakahita tany, maninona moa nareo raha any. Ka pasteur mihitsy tsy mahafehy an'ireo ondry be an'ireo. Ato am-piangonana koa tompoko tsy misy ondry be sy ondry kely zany, fa mitovy daholo tsika rehetra. Ondrin'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra daholo tsika ato. Oka tsy fanilikiloka hoe ry anina lingeza be ireny ondry be, ianina kely ondry kely. Ary ny afatra napetraka taminay dia hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra, fa tsy hoe andraso ny ondrinao. Tsy manana ondry zay tompona ny zanakay ary nefa natolotra eo an'Andriamanitra. Ka na endry ireo na maditra dia aniza an'Andriamanitra. Fa tsy izay indray ny manao hoe ka le zanako mantsy, zanako taiza moa io, rehefa natolotra teto amin'ny batisa dia lasa inona zany? Zanak'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manana zafikely hoe ianao zanak'Andriamanitra dia ny zanakao koa zafikelyn'Andriamanitra. Non, tsy mitombona koa zany. Ka ianao misalovana azy lavo zao, io moa tsy mahay mivavaka pastera, fa laotako mivavaka ampianary ivavaka izy. Io moa tsy tamanany am-piangonana pastera, fa janany an-trano izy, rehefa lady ampianary makaty an-tranon'Andriamanitra izy, satria izy dia zanak'Andriamanitra fa tsy zafikelyn'Andriamanitra na zafiafin'Andriamanitra. Maty le zaza dia maty zany ny zanak'Andriamanitra, fa tsy ianao migogogogo eo. Maty le zanako, lehilahy matohan'ny haiko, ory olona samba be ihany maty anaka, fa mahaiza mionona. Ary zany koa fa mahaiza mionona. Fiteny malagasy zany ary mifanandrify indrindra amin'ny kitexty. Paoly apôstôly dia mahay mionona, manoloana ny fahafatesana isan'andro miatra aminy, mijaly isan'andro, voageja isan'andro. Ary izay ny antony amakitsika an'ity texte ity. Eo amin'ny 9:9 indray tsika izao. Voageja manodidina izay nefa tsy tery, very hevitra nefa tsy mamoy fo. Zany ry havana, noherin'ny filazantsara. Zay ny ilazana aminareo hoe izay manana ny filazantsara dia feno fifaliana. Afinaritra miara-miaina amin'ny olona manana ny filazantsara, mitondra vaovao mahafaly isan'andro, fa tsy mitanisa ny zava-mihiba eo amin'ny fiainana. Ny tokantranontsika ny ry havana mba ho tokantrano anjakan'ny fifaliana. Tokantrano manahoana hoe anjakan'ny fifaliana. Noho ny vaovao mahafaly. Misy baiboly ve ao an-trano ao? Misy mofinaina? Samia ary manangana mofinaina ny avy izao ato sa tsy ato fondraso aloha mba jereko any. Ty izy ty. Asandrato avy ny mofinainanao ankehitriny ry havana. Ty ampovoany ty dia makakakaka tsy misy mihitsy fa dia asa dia manao. Mofinaina eny dia ty indray ny perikopa. Misy mana isan'andro ny mpiara-mamaky, zany koa ilaina. Any an-trano, engany mba ho any an-trano marina tokoa ny mana isa. Misy manana ny le amin'ny teny ina moa? Ie, voatsarana fafina bonne semence. Raha misy baiboly ao an-trano ao dia tsy miady ela be zany ny vady. Hoany a? Miady, aiza moa izy vady sy hiady fa mba eo amin'ny 2 minitra farafabetsany. Na 2 minitra manomboka izao. Mba hainao zany io adinareo ao an-trano io. Io fifamalin'ny zanaka sy ray aman-dreny io. Io nao mamaly valy any dada sy neny tsy mety anasa vilia io. Enao ane zany e. Enao mijery ahy io.
enao okzay ampy zay andiny ny fahaveritsika zao tsy hitatsondray le filipianina fa nikatony izy teo korintianina faharotoko fa efatra andiny ny fahafiry enjena nefa potraka nefa zany ny fiainantsika tsy maintsy potraka ny kristianina potraka ny fahotana isan'andro ka zahay fa tsy manota tsony laingy zany raha vao mijery fotsiny dia efa mpanota hoy Jesosy jery fotsiny tratra le olona teko olo te loatra ny akanjony dia nanitonako ianao zany nijery dia mpanota ianao zany inona nijerijery anao fean'olo leto amin'ny lohany eto fean'ny vadinao jerena ka izy tsinona dia mpanota daholo rehefa manenjika anao ny eritreritra ka tsy manana fivaliana ianao tsy mahazo aina ianao anatin'ny fitaopovavahana tsy mahazo aina miditra eto tsy mahazo aina mivoaka eto dia maninona mpanota ianao zay tsy voarainao famelan-keloka teo fa tafitohinana lava zao no azo andeha rery havana mba hiainantsika tokoa zany hoe ny kristianina dia olo ny fifaliana satria nandray ny vaovao mafaly potraka tena potraka tokoa izy amintsika reto moa tsy potraka tafitohana isan'andro amin'ny kilainga be iainana eto amin'ny fireneny ty tafitohana mahita gazety mahita oka tsy teny betsaka fa ty sarotra miteny zavatra ty aminareo fa ny tiako lazaina fotsiny dia hoe mifaly mandrakariva amin'ny tompo mifaly ry havana raiso miabo avokoa mahafinaritra ny ty tenin'Andriamanitra ty ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity no manao hoe fa na dia mielevina zany toetra ivelany avaoziny isan'andro kosa ny olona ty anatinay zay ny ataoko hoe vao tonga teto pastera na itsy tsara ny fandeha ny aleto izy lasa bankalina mialevina ny toetra ivelany fa nanahoana kosa mahay ny zavatra rehetra ay ve zany ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonana ary ianarany zany sahirana ane izay mpitandrina amin'izany tian'Andriamanitra ny fiangonana pastera fa ndevonjeo mitenena ihany ianao ampianaro ka iny anefa nampianariko tamin'ny 5 taona lasa mbola tsy voarainy fa nampianaro ihany misy mpampianatra angamba tonga eto efa nampianarinao dia mbola sahan'le mpianatra miteny hoe tsy nampianarinao fa izay tsy mahazo mandaha fa miverina oatra isan'andro ny ezaka ataonay izay zany tsy afaka manao mihitsy efa 7 taona kosaka efa nampianatra efa tokony ary nivoaka ny mpamafy mba amafy aminay mpitandry ny iny no izy fa aminareo mpivarotra aminareo mpandraraha aminareo mpiasa-panjakana ary nivoaka ny mpamafy mba hijinja nareo zany mijinja fa zay dia mamafy lavy eny mara efa maty ary ianao mbola eo amin'ny fasanao mbola misy toriteny apetraky ny olona hoe io pastera ranona maty aho izay fa le toriteniny tsy adiniko mihitsy le teniny zany mampitandrina mpitandrina tsy mioty ny valim-pity ankehitriny ka raha manohana ny mpitandrina isika tsy valim-pity tsy noho ny nataon'ny pastera loatra fa noho ny mahampitory ny filazantsara azy tsy ny lasa rehetra 7 taona tsy no avy rehetra fa ny anio ary zay ny dikany hoe mahay ny zavatra rehetra mahay miara-miaina amin'Andriamanitra ankehitriny ve ianao tsy mitanisan'ny lasa rehetra raha izany dia maivana ny valim-pity ianao ray mpianakaviana ianao reny mpianakaviana ianao ankonan'Andriamanitra eo mahay ny zavatra rehetra mahay miara-miasa amin'Andriamanitra Andriamanitra dia fitiavana ary ny hoe zavatra rehetra dia lazana indrindra ny Kristy no zavatra rehetra Paoly dia milaza n'izany hoe sanatria raha misy ataoko rehare afa-tsy ny azo fijalian'ny Kristy tompontsika Jesosy Kristy ny zavatra rehetra izay manana ny Kristy dia manana ny zavatra rehetra mibaby ny fahalemen'ny malemy mahatakatra ny toeran'io malemy io eo anatrehan'Andriamanitra mahatakatra ny tahotra sy ny geja mahazo azy ary zany ny eo amin'ny filazantsara araka ny Lioka izay nivakiana teo nomena fahefana ny apôstôly izaka ny fahalemen'ny hafa tahaka ny Kristy nitondra ny fahalementsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy isika no hiavinavina efa natoriko azy efa nambarako azy tsy ry havana Kristy no zavatra rehetra izay mitory an'i Kristy dia mitory ny fiainana mandrakizay fiainana miaraka amin'Andriamanitra Paoly dia milaza an'izany amin'ny Korintianina 1:17 mino ny zavatra rehetra manantena ny zavatra rehetra maharitra ny zavatra rehetra tsy misy exception ka tamin'iny kosa ny tsy nety
nisy mpampianatra izay tamin'izany tondra fiangonana tany ambanivohitra sady mitana sekoly moa. Pastera aoriana ny fampianarana mba eona aminao manahirana be ilay vadika dia miresaka. Ray volana izy izay tena tsy niraraha mihitsy resahaka izy fa sarotra resahana. Ray volana tena ray volana 30 andro anie ny ray volana fa ahoana kosa hoy ny tenin'Andriamanitra fitiavana ahoana ny toyany fitiavana mandrakizay. Mba tenenao amin'ny vadina eo akaikinao hoe fitiavana mandrakizay no itiavako anao fa tsy hoe ray volana fotsiny na isaky ny farany volana fotsiny zay vao mity anao. Oka maharitra ny zavatra rehetra dia misy miteny mihitsy pastera raha rotiny lehilehilany zany hoe nareo vehivavy manekeny vadinareo mba haitsika kely ny toritenin'ny pastera iny fa ianareo lehilahy koa dia tiavany vadinareo fa ao anie le solution ary zany koa lafa izany Paul tsy nanambady nefa hainy tsara mananatra ny mpanambady. Isy olona indray mandeha nanana olana vehivavy mpitandrina tsy manambady anamasina mariazy dia tsy mety fa tsy hainy amin'ny pastera le manambady dia tsy manamasina azafady. Paul ary tsy nanambady mamelatbelatra ny Efesiana 2:2 moa iny 2:5 ianareo lehilahy ianareo vehivavy tahaka ny itiavan'ny Kristy ny fiangonana. Mahay zavatra rehetra tompoko ny mpitandrina na manambady izy na manambady azy izy vao maika tena mahafinaritra moa satria kizitina varizy dia mba mitotona ty aminareo indray ny faton'iny kizitina vaty indray izy dia mitotona any amin'ny ramatoa indray zany izy ty zany ny anambadiana. Ny antony anambadiana dia izao hitotona ny fahakisitinanao rehetra ao atokantranonao amin'ny vadinao io zay. Ka rehefa kizitina indray dia mba tandra malefaka ny anankiray dia mifamadibadika eo nareo mandra-pahafatinareo zay ny mahatonga le hoe ny tokantrano tsy maharitra dia samy maninona samy mienjana fa tsy maintsy misy mandefitra ao ny tany daholo le mpanambady efa zokonjokony reny lamina foana fa sisany lamina zany tao de haut en bas de bas en haut pro fa nisy naninona tao nisy nandefitra ary tsy nareo vehivavy ihany mandefitra ao ka tompoko mba tsy andainga eto anatrehany azo fijaliana zay lehilahy koa maninona miaritra be mihitsy aho ary mandefitra fa zay moa dia tsy miteny ty fa tsy minaonaona mipatsipatsony eto seroa ny anay dia retana eny ihany fa ny anareo tonga trary amin'ny pastera inona ki ny idira amin'ny pastera amin'izay adinareo menaka sao dia tokony ho faranana ary ty toriteny ty fa zay ohatra ny mitatra trano mahay ny zavatra rehetra ho amin'ilay dia le hoe herin'Andriamanitra zadino fa ny herin'ny fanamasina. Paul zany tsy mba hoe Jesosy no nampianatra azy hoe anisan'ny apôstôly fa Paul dia ny fanahy masina mihitsy no fanena taminy nampitaraboka azy nanala ny kira teo amin'ny masony ary inono fa fanahiny Jesosy Kristy tompo ny fanahan'Andriamanitra. Feny 700 taona ry havana ny fanekem-pinoana Nikeanina mba ianaranareo zany ampianarin'ny pasterinareo zany fa fantany feny 700 taona fanekem-pinoana Nikeanina. Io fanekem-pinoana io milaza mihitsy hoe ny fanahy masina dia tompo sady mpanome aina. Dia tany an-dafy pasteratsika io dia nisy loha hevitra tato amin'ny FJKM hoe mampahery ny tompo ny fanahy masina ohatra izay le izy nazavain'ny pastera fa tena nazava tamiko le izy